Ekipa faharoa tafita amin'ny manasa-dalana izay ny tefa Manakasina izay tompon'akan'i Madagasikara. Anisan'ny tafita zany amin'izay lalao manasa-dalana izay ihany koa zareo boakely manohatra avy any Akasina rehefa anandresy anakady fotsy tamin'ny isa 20 no 20. Lalao izay isan'ny nandrasan'ny maro ihany koa izay nanakatona any fandaram-potoana androany ty fihaonana teo amin'ny TFMA sy ny USA anakady fotsy ity. Tafita amin'ny lalao manasa-dalana ihany koa ny TFM Manakasina manao akanjo mainty rehefa nandresy ny USA anakady fotsy manao akanjo maitso. Lalao izay isan'ny nandrasan'ny maro ty fihaonan'ny samokary ity teo amin'ny lalao ampahivadalana amin'ny fiadinany amboaran'ny filoha ity. Resin'ny boakely manohatra tamin'ny isa 20 no 20 zareo avetsy akady fotsy. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao samy nahina ampiseho ny tena maha izy azy avy ny roa tota. Nanatombo ry zareo akady fotsy teo amin'ny fidirana voalohany izay nitarika tamin'ny isa 29. Nanao fahadisoana inefatra ny TFMA izay voatsara ny kosa hatrany ka nitokoana akady fotsy 20. Raha enina no tafiditra ny TFMA tamin'ny alalan'ny baolina notsarainy mihitsy. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nifampitsiditsony ny roa tota, niamafy ihany koa ny fifandonana. Mpilalao iray avy eo amin'ny TFMA laharana fahaenina Idiady Afara izay navoaka ny mpitsara mihitsy noho ny fihetsika tsy mendrika naseho ny teny ambony kianja. Ny lalao 14 sisa ny TFMA nanomboka teo, na izany aza nefa dia tsy nanova firy ny fiarovan-tenan'ny TFMA ny tsy nahateo an'i Dada Fara. Nahazo ny tapakila ho any amin'ny manasa-dalana izany ny TFMA Manakasina rehefa nanilika anakady fotsy tamin'ny isa 15 no 15.